Mafaitra ao anatin'ny mamy ireo mpilalao tantara, Solofo, Hery, Ludzie, Eva ary Saondra. Otry, fiona koa ty mahazo any dada, toa miadokadoka. Fa misy ino ao anaty gazety eo? Hoenjana izy ty vony a. Ninona ny enjany? Ty fiainany ty e. Hakeo dia efa enjana hatramin'izay e. Enonao tsara. Zao ny vaovao farany sady misongadin'ato. Hoe inona? Miakatra hono ny solika. Tsy hoe honohono moa zany fa efa manomboka zao a. Efa mampiakatra ny vidiny zareo. Eny, io nga ho ahidina tsony. Ary ny tena olana dia tena miakatra lasa n'olo vidiny tarany teo. Dia ho zaka ve zany? Fantatrao fa na ny asantsika ara dia miakina amin'izany daholo. Tsy hoe ny asantsika ihany e, fa ny zavatra rehetra mera Madagasikara dia tsy maintsy misy fiantraikana amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika io daholo. Ka inona moa zany ny ifandraisan'izany amin'ny asantsika ry dada? Itsika nga mampiasa lasantsy sa gazoaly. Orivony a, ataoko hoe efa any amin'ny kilasy ambony any ianao mianatra dia tsy ho takatrao ve zany hoe reto entana be dia be miditsika ato reto a, tsy hoe ny tao amin'andoloha avy any ambanivohitra na any amin'izay toerana nangalana azy, fa tsy maintsy mila moyen de transport ireo vao tonga eto. Zany hoe ny solika sy ny gazoaly zany manodina andro tonga eto amintsika. Azonao? Kireo ve ry dada dia alany ohatrinona? Ka mifandraika daholo ny zavatra rehetra rehetra. Vao miakatra ny solika dia mifandray amin'izay daholo ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia anisan'ny zavatra tafiditra anatin'izany a ity varotra ataontsika ity. Tsy maintsy hiakatra daholo ny masikorinan'ireo entan'ireo. Nefa ny olona sahirana tsy havidiny vidiny ambony dia mety mitady hevitra hafa dia eo ianao ny raisiny. Ry dada, tsika nge mba mpino ihany dia tsy haiko hoe inona mahabe fanahinanao amin'izany. Ny olona rehetra nge mba miara-miaina an'izany daholo fa tsy hoe tsika rery akory. Inona ny tianao teneniny? Aza matahotra. Olombelona ihany ne ny teny. Ny famelomana anao etsy andany na ny ekolazinao sy ny momba amin'ny fitaovam-pianaranao manontolo ary voaeritrretina resy hiditra ihany tsenenao zao amin'ity. Dia izany tsy maintsy mila vola. Marina fa hoe kristianina tsika. Fa Andriamanitra anie tsy mijery fotsiny ny olona mipetraka amin'izao fa tsy maintsy mba manany amin'ny tenantsika koa tsika vao afaka manampy antsika Andriamanitra e. Fa dia tsy fantatrao zany. Mba manana ny asany dada fa tsy dia hoe io varotra io rery ny tsika. Eno a, fa efa ntenaiko anao hoe fiainana efa miasarotra dia tsy maintsy miasa manaraka an'izay koa ny loha. Fa tokony tsy asasaina mihitsy fe zany raha kristianina aminao e. Tsy dia izany loatra no tiako tenenina fa ny dada efa tafa oatra loatra ka. Ka efa mihoatra ny tokony ho izy tiako efa tsy ho zaka intsony anie. Iasana saina aby io rehetra io nefa za rery ny eritreretin'ny dada. Ka raha tsy asasaina ary dia iza no miay eo e. Ka zay ny ivavahany e. Ozy izy ny soratra masina hoe jereo ny voromanidina. Tsy mamafy reny, tsy miasa, tsy maninona nefa velona. Tsika manana tanana, manana tongotra. Efa nomen'Andriamanitra n'io varotra io tsika. Dada efa miasa manamboatra moto eo tokotany eo. Zao ny teneniko anao ry vony a. Matoa zahako a miasa saina, mieritreritra, dia tsy ampy izay atao am-pelantanana. Azonao ary ianao moa aza manabe moral fa mandreraka koa indraindray e. Fantatr'Andriamanitra foana ny tokony atao amintsika. Na memena tsika na tsy memena. Ka hitany dada zany. Dada ihany ke mahay an'ilay izy nefa dada be menimeny. Ka fiahiko anao zany dia Andriamanitra ve dia ho sarotiny hoe miay anao mampiasa sinana ve dia ho sarotiny izy. Dia okizay ary moa e. Atao ohatran'ny vao mainka ianao mampiditra problema fa tsy mba mampiaina an'izay olana tokony ho asorina. Dia anakory tany afaka anentana tany? Tsy ampy be dia be ny vola. Tsy ampy koa zany ny entana. Kely dia kely izy. Fa ataoko efa konty efa voapetrapetraka teto daholo ny vola nentinao tany ko tsy ampy ahoana e. Miakatra be ho amin'ny vidiny entana. Dia tsy ampy ohatrinona? Tena tsy ampy ny atsasa-manila no azoko ao. Fa vola 10 mihitsy ny nentinao tany. Eno ary dada. Tena entana kely dia kely any aho. Fa sao dia mba nahodikodim-kiala kely ty ary ny vola fa entana kely dia kely ahoana. Antray kosa ary dada. Misy faktura koa aloha ty fa sao dia. Aiza? Io. Za koa ve ka sao dia mba misy entana tsy tafiditra na nanary vola ianao sanatria mivavy e. Mba efa lehibe ihany ne za ry dada. Hoe jerena izany entana izany.
Aiza boato. Tadavony a. Hoadio! Inona atao mamazafy iny? Mbo hanao vetrana aloha tadavony a. Fa andraso nasa tanana vetivety ahako. Eny ary. Nakay izy teo. Efa lasaka. Ary alao aloha tonga dia ataoko tanaty ary ny ty vary ray kapoaka ty. Zay. Ary alao aloha averinao fenoana kely fa sao dia tratra ny eto. Tsy fantanao ka. Ary anaovana vary nga ianao? Fa hoatrina zao ny kapoaka antony. Io valonjato ihany ka. Alao aloha. Rapitro aho vao vidy vary fa mbola misy ambiny ao ka. Fa anao vetrana aloha. Inona le atao ary? Sira zato. De tongolo zato, voatabia zato. 300 zay. Trondro maina 200. Fa manino atao 200 fotsiny koa ny trondro? Zay no ampy ny volako. Ka efa lafo be ne ny trondro amin'izao e. Ila trondro no azon'izany 200 zany. Ay akoho lesy a. Raha mahazo ray zany dia loatra ny kely ohatrin'izao. Mba ataova le moramora moa izay azony ao. Nga misy moramora zany e. Ty, io. Ka isan-karazany reo manina atao mba ataovan'itro moa e. Nga zay tianao atao no atao fa zay sahazany volanao ihany e. Ty ny sahazanao ty 200 ty. Atao amin'ty ray kelikely ty sa le ila trondro itsy, le rambony. Ataova amin'itro ary, hitra Aya, itsy rambony itsy. Ie. Para gasy ray fonosana. De menaka ny ambiny. Ka efa jato ne mamazafy ny amam-bolanao e. Tsy mahazo menaka zany. Mba ataovy zay azo mosy rehefa de io ve no mba nendrasako an'le trondro kely io. 500 vao mahazo rea. De ahoana zany sa nananao azato azy? Za tsy mampitrosatsony. Mahabe problème zany. Sady efa hiakatra arivo koa io raha kelikely. Ka mba ataovy zay azo ny ary moa e. Raha mamatira nga mandreraka. Hitanao ty? Ty famarina farany madinika indrindra ty famarina menaka 500. De mbola kely no toy zany menaka homenanao. Tsy ohatran'ny vitsaka zany. De ataovy zay azo ny eo re. Aina sina azy ary fa ela e. Mbola mainka anao zavatra. Ataovy amin'ity tavoahangy ty. Ora mamazafy a. Tavoahangy big na 2 litra no menao any efa menaka kely ary sampy-ateliny ty tavoahangy ty zany. Ko inona ary no ananako, ko inona ary? Sao tsakotsanina amin'ny rano vao ampidinana anaty vilany? Ye, zaiko. Amin'ny manaraka ataovy zavatra mifanaraka amin'ilay zavatra vidina no entina ka. Na ny ampidina ny ty ato ary mahakamo. Androko zany sarotiny eny efa hoe tsy manana. Vazifitra zany raha matobe. Reo ny etanao reo. Eny ary, saotra. Ny andro fotsiny tamin'ilay raha matobe ty nefa arivo ny fitambaran'ny volana alohany. Iny fa lasa. Apiko ray kapoaka andray mandeha ty. Zay. Ampy andro indray aloha reto. Rablesy. Tena ifampiresaka aloha tsika isanao fa ahoana ty moto misofy lava ty e? Efa vita ioko. Efa vita ahoana mba noentiko lavidavitra io androany nefa niteria lalana makany Vatofotsy ity de nikaka mbola tsy fitava voaka ny Vatofotsy kory. Lana tsisy fiakarana ve de ikaka rangaha ty a? Oatra. Sao de mba miforsenao kosany e. Tokony mbola tsy forsena io aloha fa avelandeha moramora e. Moto efa androandro ve rangaha ty de mbola tsy afaka rodazy ihany e? Iza mahalala fa nareo koa ane mitratrevatreva zay rehefa mitondra motaoko sao de forsenareo ah e. Zary ny tena faran'izay mitandrina mitondra an'io. Fa tena soloanao marina ve aloha raha tao amin'io a? Izay namezanao vola hoe fividianana piesy vaovao atao aoko. Ka le moto ane tena reraka e. Raha piesy vaovao zany ny ao tsy tokony ohatran'izany ny feo an'io, tsy tokony ohatran'izany ihany koa ny fandehan'io. Moto fitondranao eto amiko ve de tsy ho fantako e. Zao no izy raha tao ma. Nasiko miverifie ny zalahy io satria maty io
dia natosika tsy vitako ny hanosika an'io tonga aty aminao aty. Fa rehefa miverifiena io les pièces tao aloha ihany no ao. Rablezy aza dia miteniteny foana fa tena mbola ao aza ny facture ny vidianako ny chemise sy ny piston complet an'io. Mbola mividy segment koa rehefa volanao tsy ampy. Zany dia hita mihitsy ny langanao e. Rehefa mividy piston segment ianao tokony miaraka anaty carton ray io. Nahoana ianao no hoe ny volanao tsy ampy dia mbola nividy segment mitokana? Zay ary ny taniko inona no foronko. Aiza mandainga ianao tsy tena sarotra-javatra. Avereny fotsiny volako rangahy ty tsy nividy pièce vaovao zany ianao e. Dia tsy hitako ne zany izay tenena amin'ny Rablezy. Avereny ho any volako. Maninona aloha raha ohatra ka rehefa avy eo tsika miresaka an'izany ary aloha fa tena zako ne mbola misy dialeako maika Tsy miandry rehefa avy eo zany fa zao dia zao ny volako dia averina. Efa miteny anao tsy tena sarotra-javatra na farafaratsiny aiza ary le pièce taloha tao ho hitako. Ga ianao moa zany ny teny hoe mbola averina aminao reny fa reny ane mba fikaramako eto mba midimidiko rehefa tsy ilain'ny tompony intsony. Fa nga koa moa zany teny anao hoe amidio. Rehefa manao zavatra ohatr' ireny ange ianao tokony tazominao le zavatra olona fa mbola misy ilaina anazy. Ko le karama rangaty efa mba kelikely dia mba reny ane mba fanampin'ilay izy tsy dia sarotiny. Efa lasa ny zalatanykeo maraina. Karama kely ahoana? Efa 60,000 ve no alainao dia mbola ho kely ihany? Ko le izy zao efa tsy ao intsony dia manahirana koa ane zany. Hitanao ianao sy ny afetsifetsenao zany. Raha efa tsy ao intsony le taloha dia avereny fotsiny volako mividy ny zavatra rehetrarehetra. 7,000 no omeko anao. Dia mba mango raha kosa ianao fa aizako ny hoe se rehefa vita zao ve dia hoe izy famerenam-bola zany indray e. Aleo rangahy verifiako le moto anao dia ataoko izay mampety azy tsara aloha. Aleo mba amboariko dia mba rariva ianao maka azy. Tsy miditra amin'izany rariva zany intsony ako. Eny ka zay ny teneniko aminao hoe aho fa ataoko izay mampety azy fa mba hiala nenina farany aloha zao e. Tonga dia ataoko ny moto anao zao fa mba rariva alaina. Na zao raha moraka an'io ary tsika dia zao io dia vorahana ary ilaiko soloana pièce vaovao zao dia zao ihany koa io. Tsy miandra takandro zany fa zao dia zao ny zavatra dia tsy maintsy amboarina. Any misy entana miandry ary dia mba kan'izay vetivety dia avany mamita moto anao e. Ny entan'olona mamaika anao fa le anaty tsy raha rainao. Ahoana re zany Rablezy. Efa henoko ihany nge sisy ondresaka rangaty ianao efa malaza ratsy amin'ny fanakalozana pièce na moto an'olona. Zao vao hitako ny fahamarinana. Dia inona indray no avalinao amin'izany? Tena teneniko anao tsara fa zany halatra zany tsy mitondra makaiza. Raha mbola hoentinao amelomana ny ankohonanao ihany koa ataovy amin'ny fahamarinana rangaty le asan'ny tananao Eny e. Inona zany no arrangement tokony atao fa zay zany no iziko. Hitanao fa mitsotra ihany ianao. Ka zao zany no izy fa mindra-po ty. Lanary ianao dia mitedava vola. Dia rehefa hariva pièce vaovao ny ilaiko dia apetaka eo. Tena hita masoko mihitsy. Zay no anaovana azy. Eny ary fa maninona Rablezy raha mba inona e? Raha misy zavatra ifanarahana kely aloha. Zavatra inona indray ny ifanarahana? Mba iangafiana e. Hitanao nisy problème kely zay dia lasa nivadika any le vola fa maninona raha mba hifanapitsikaisanao aloha dia mba mifanamboatra eny antsika amin'ny fanamboarana moto manaraka mba tsy maka vola. Ny problème zany dia tsy afaka re tompoko. Zaza koa eny mba misy problème maraboly e. Nefa ty moto ty ilaiko amin'le asako. Zaranao raha mba tsy noentiko tany amin'ny pôlisy ianao. Eny e. Fonana re rangahy. Manaiky afa diso fa alao ary fa ezaka e. Dia tolakandro anao maka moto anao eo. Tena zay miara-mametaka azy eo tsika isanao fa tsy hoe apetapetaka anao fotsiny eo fahatany indray io. Ao fandrasiko ary anao vao apetaka antsika le izy e. Atsoe fa misy numéro ako taoko any. Ie mbola ty. Zay ary fa lasa aloha.
Dada, tonga indray zay ianao. Sy tadidinao moa le dada le mpiara-mianatra aminay efa tratranao iny koa. Mahamenatra ane zany ry dada e. Inona no tianao tenenina? Le matoan'olona teo koa. Dia maninona ny mpiara-mianatra aminareo? Aza mody fanina nga moa dada. Le moto-an'i dada Patricia. Nisy piesy tokony vidiana nefa tsy nividinao akory dia jerenao mbola mamerina indray. Fa kialakely ty ve zany dia tsy maintsy hiteny amin'izay ataoko foana na tonga avy any atao trano ato e. Ka mba tsy marina kosa ane zany ataon'ny dada zany. Vao iresaka antsika menaka dia ohatran'izany foana. Aza miseho besaina rangaha. Problème ty efa tsy tezanaovana azy. Tsy tatiavana amin'ny vola lera rangaha iny izao nao tanatin'ny loko ato fa ny ankoatr'izay tsy mila. Sa misy voalohany aminao. Anampy ny problémako foana ny anao isak'izay mihetsika. Za tena menatra amin'ny mpiara-mianatra amiko mihitsy. Ataony zareo resaka zanaka mpangalatra hono. Alao zany ho any aloha. Ianao koa amin'io ary am-piangonana ary ohatry ny reny tena hoe ianao ny kristianina indrindra eto an-tany. Zaza tsaratsaraanao amin'izany a. Tsy mitsara fa milaza ny zava-misy e. Ianao ary am-piangonana ary mikipy ery sady manandra tanana ohatry ny reny tena hoe ianao reny ery niakatra velona any an-danitra. Nefa hety fiainanao aty amin'ny fiarahamonina. Marenina ianao rony. Manala baraka anany. Marenina ianao a. Tsy mety Tsy natokana hitsara ianao. Ka tsy mety kosa ny ataonao ry dada. Efa lehibe moa zany dia efa manomboka mianakendry. Tena mangalatra ny ao ny ataonao e. Marenina eo fa raha mihintsitra anao ny atezerako dia asa izay manjoanao eo a. Rehefa izay fotsiny antenanao aty aloha dia ndana mivoaka any amin'izay fa mbola problème be eto anatin'ny lohako ato. Fantatrao tsara fa mbola mitady volan'olona ohatrinona. Ao anatin'ny tapakandro marina tsy maintsy tadiavako an'izay. Ka ny nataonao ihany anie natonga an'izany e. Ary rehefa tsy sidirinao dia mandehana. Za mba miteny any dada fotsiny koa. Ka tsy mila tenitenenina. Zazakely io tiako misehoseho be saina nanatranatra eo. Tray kosa. Miala teo masoko teo fa mahatsiravina mijery anao azy. Aka misy resaka kely saika ataoko amin'ny dada. Tsy manam-potoana azy ao. Problème hafa koa zany ngamba. Inona? Mila vola betsabetsaka kely any am-pianaranay fa efa hanomboka anao boky izao zay. Ohatrinona? Eo amin'ny 500,000 mahery kely eo. Zaza ampiasanao loha. Le izy. Alao amin'ny herinandro zany miverina amin'ny resaka eto tsika miana. Ka le izy ilana amin'ny fahalan'ny herinandro izao. Ka tsisy. Dia ahoana izany? Ka tsisiko. Zao ary zao ny fidiram-bola tokony ataoko sakatsakanana ohatran'ireny iny ireny. Ngainao tonga amin'ny plasinao io raha tsy misy ny fidiram-bola kely ohatran'izany. Mba mitaditady kely a. Zany foana no averimberina eo. Halatra. Ohatran'ny tsy ampafirim-mba olona marina be koa ty ianao. Ka io toetra ny dado ihany kosa ane nefa mba nampisaraka anareo sy mamy. Kay, niresaka an'izay ny ianao dia andray aloha maka fanampiana fa za tsy manana. Iza ngery dada efa niantoka amin'ny rentrée-ako rehetrarehetra dia mbola inona ihany e? Nga zay fotsiny tokony atoana aminao. Mba hiangavio indray izy amin'ny tindray mitoraka teo dada hoe sahirana be eo fa mba meo vola. Aiza koa ary ny ahitany mamany. Fa dia anao efa ty amiko no mipetraka izy efa tsy mamakanina anao dia izany ve dia tsy ho vitany. Ndana mihitsy anao makany aloha fa za tsy manana ka. Vohitady an'izay volan'olona be dia be zay azo. Sainao mba mahita olona kely aloha mba azo indramam-bolana ohatran'izany. Za dada aza ampidirina amin'izany. Ka rehefa tsy mahita vaholana ary dia mijanona. Mangingina tsisy olona indray izy izany. Ataoko an'ilay fanaovana azy indray aloha ty. Ary alao aloha ataoko maromaro fa mety elaela indray vao afaka maka. Zay. Mpangalatra! Dada! Dada! Jerenao fa mangalatra ty raha bebe ty ainga. Izay nataoko raika boaka ihany marina. Fa inona zao e? Io dada savao nararany ao anaty sasedolo ny varitsika. Tsy hitany akory mipetraka ato ambany ato. Jereko izy mitakerikery hoe inona ary ny tira matoto io Ka tonga dia nalainy ilay vary tamin'ny kapoaka dia nararany. Tsy efa ho roa kapoaka mahery izy zay. Mamazafy mangalatra zany ianao? Aza dia mifanendrikendrika moa ry kalakely Vary vidiko tany an-tsena ty. Anareo rery manana vary. Io tata jereo dia ampitovio
ohatra ty moa mazafy ny sasehanao iny aloha. Vary vidiko tany an-tsena hoa io. Zaho ko vary ny vidiko tany an-tsena, varina io. Jereny dada ary ny kapoaka mitsingidy fotsiny. Io. Hitanao igoaka be io. Hitako mihitsy, dia tananao mbola reo. Ka ny vary mena ny mitovy daholo e. Vary faratsio io. Rehefa tratra raha matoa dia aza mandafa tonga dia efa tratra modimbo zao ianao hoe ianao mangalatra eto a. Ary tsy vao zao io fa gaga foana isak'izay miverifian'io vary io fa misy tsy ampy foana io dia efa tiatoka foana anao azo amin'ity. Kay moa zany a, mangalatra ohatr'izao ny ataonao ato aminay ato. Impiry zany zay ianao naka vary teo? Tsy nangalatra ny varinareo zany aho fa vary vidiko tany an-tsena io. Ay, rehefa sarotra torona hevitra ary ianao zany tsy tena marina dia miomana fa hoentiko any amin'ny pôlisy ianao zao. Ie, valio tsotra fotsiny aho hoe impiry ianao nangalatra vary teto amiko dia firy zay lefa azonao, firy kilao, sa efa mitonina? Mifona moa dada mifona. Efa nisy taona ianao na mahamahana zay ny toetranao teto fa tsy tratrako aloha tamin'iny. Zao anao zany tonga amin'ny fotoananao. Ka andao tsika ho any amin'ny pôlisy fa za tsy andany andray aminao eto a. Azatrao asambo e. Ka firy ny efa azonao teto, firy kapoaka ny fitambarany e, zay ela be zay. Ao azatrao asambo fa vavy andro tsy vedy ataonareo an'izany. Mba hiantrao moa e. Ko maninona raha tsy mangalatra e? Mandehana ny famarinana fotsiny dia vita. Mifona moa e. Ohatrina zao ny volany aminao any? Dia vidina ianao? Dimanjato. Ha? Dimanjato ah. Saika atao inona zay? Ividianako siramamy. Tira matotira nga tena mampite melaka. Raha tsy vavy atotra ianao efa voavoniko teto. Mojonjona anao amin'ny 500 isan'andro eto nefa mivariko ataonao mpimamba ny amin'ny kilao isan'andro eto. Ha? Ny fahafantarako azy zany a, efa nahazo vary be dia be teto amiko ianao. Fa kôtiako fotsiny ny vary nangalaranao zany hatramin'izay tsy raha tsy tena sarotra zavatra ataoko kôty ambany. Raiky tapo ny vary averinao amiko. Haisako e. Ie, zany e. Samy isazany kosa Ka inona ny tianao? Hogadraiko sa amerina an'izay voly zay? Zay vitim-bary zay? Aiza reny ho amerenako an'izany. Misinana ianao mangalatra tsy mahalala hoe aiza anao nerako an'ity rehefa tratra. Zao anao zao. Zany re dia tsy anaiky aloha e. Efa hoe mbo mifonako. Tsy vita mifonana ny fiainana raha matoa ty efa sarotra. Fa inona tokoa moa mahatonga anao mangalatra ohatr'izao raha bebe a? Mba tsy fidiny. Tsy fidiny. Maninona raha mangataka fotsiny? Raha tsy teto aminay nge ianao no nangalatra raha tsy tena vonoan'olona tany e. Ka ahoana? Andoha an'ilay vary raiky tapo sa hogadraiko? Tsy manana ny lerana an'izany aho ah. Dia andao tsika ho ny manam-pahefana aloha fa za tsy anaiky e. Mifona re, mifona moa e. Zao vony a. Ianao ve ianao? Ie, Ianao aloha miandry varotra eto fa za andeha vetivety. andeha ho aiza dada? Andeha hiaraka amin'ny raha mamazafy any an-tranony a. Hijery any fa sao dia mba misy sopotra be amina vary amin'ny taonina any satria ny varintsika efa be dia be izay very zay dia ho verifieko kely aloha. Dada kobe. Ka tsy maintsy makany a dia jereko izay marina amin'izay ka. Andao mamazafy a. Tsy vita mifonana ny fiainana fa efa sarotra. Tsy ho andro koa ve ianao? Ie. Ndao aho rehefa tsy mihina ianaoko. Ary sao dia mana tena nitsaotsaoka eo a. Ary voa malaky le trano raha mama fa ela be a. Ka voakaroana le izy aty atsikinakona aty zao. Ninona ny karohana? Le lakile e. Sady reto zao misy maromaro le lakile tsy haiko hoe izy amin'reto moa zao le zanany. Voa aingana raha mamazafy le trano fa maika. Ka re loha e. Zay. Mandroso ary ianao e. Lozoka be zany tranonareo zany. Voay le varavarakely fa maizina ka. Voay vetivety aloha fa tsisy zavaratazana ary. Eny a, ndrasa aloha. Zay. Inona daholo reto? Reo mba fiompiana kely. Reto aloha dia tsy maintsy lasako daholy. Mbola tsy mahaverina ny variko nangonina ohatra amin'izay ary reo. Akoho anankifito ao ireo e, 7 mbaka niretsy anankiroa mikotroka retsy. Azatrao an'izamo e. Reo ange mba fanana keliko e. Sady zao e.
voin-kely fotsiny aho mbô naka teo aminareo fa tsy hoe dia Intelo firy. fotsiny efa fa oviana ianao ny kliantiko fa kahitana eo amiko. Fa indraindray ihany any naka fa tsy hoe isaky ny semokeo. Tsisy mino an'izay rediredinao eo fa rehefa tratra ianao dia mahay mamaty resaka fa aiza meo gony aloha. Tamin'ny voalohany aho zaraiky Meo napoaka gony fotsiny mamazava fa nalaiko. maika fa mijanako miandry am-pivarotana ry a. Betsaka koa ny olona miandry ahy mbotra moto. Asa tao asano Alonga mifona lakwa. ho adada mivony aho. Alatsiny a. Mifona mody aho. Ty vilany ty manaraka ty a. Tena Vilany dia karanty ty. mandrahoako Io hoany. mbola misy vilany tany io mbola afaka ampiasainao. Ny vilianao tsy ilaiko fa janko fa vilany reto koa dia reto akoho anankisivy reto. Ampio ahy sambotra azy. Losa rety matiny. Fa ny ataonao ve tsy loza? Zano angalaranao. Mifona mandady aminao. Ary avelao ny pataloako fa aza mandalo keo. Le lafika ireo Mitsangana faladiana raha hoe. matodia. Tena Avelao ny mifona tombo fa ho tsisy samborako an'ilay akoho. voin-kely fotsiny aho any naka. Le indray mandeha zao vao indray maraina dia avy eo indray atoandro zay. Mitsangana ianao fa aza mandalo Dia keo. dia fahatelo iny tratranao io fa tsy misy zany Ka ndraiky tsy tapy fiteny azany zany. mihitsy aho hoe impolo na in-roapolo na in-arivo ary nangalatra ianao e. Ka anao ny teny hoe efa ho raiky tapy mahery fa Ieko za mahatiatoka foana. Tsisy tombombahatra anao mihitsy le vary fa lasanao daholo ny tombony. Fa tiatoko ary nazoko amin'io ao aloha aingana fa lasa le akoho. Oy. Iny sakany le anankiray fa tadivako ny trano idio aloha io varavaran'io e. Idio aloha io fa iarozanao midorororo fotsiny. Nga vitan'ny ranomaso izy ty. ka ianao ane manahirana. Io raiso io anankiray io. Reto atody reto ahoana. reny dia atao ansao azy. Reto atody reto tsy ilaiko fa ajanoko aminao fa hovaky eny an-dalana any. Maty any eny akokely. Zay a dia mbaky endry amin'ny manaraka fa tsy tsara any amin'ny mangalatra e. Ary ataonao andrao any. Mafy loatra ho ataonao andrao. Tresako. Oleo, manao ahoana e? Ahoana da ny saloya? Salama tsara. Salama. Nandalo kely aho fa Mm. andohan'le kontinay aty. Kay, da sora jereko ny compte-nao e. Izy ty ny olona soratako amin'ny lakiray fa ny anao mba betsabetsaka dia ataoko ato anatin'ny blokinao ty ato. Ie, marimarina izy ato a. Zany io. 507 sy 5 alina. Zay ny compte-nareo dia reto daholo ny lista. Nisy an'izany ve? Sao dia mba... Ieko olona roa mianaka mifandimbo makaitana eto ihany ko sao dia misy zavatra mifandiso any. Eny e, ikeko fa... Jereo tsara aloha reto e. Alefako aty foana le zanako kely iny fa na izany ary za zao mieritreritra hoe eo amin'ny 5,3 alina eo. Ha? 5,3 alina eo. Ataovy maty fa rangaha ty a. Laninareo no misoratra ato fa tsisy akoatran'izay a. Ary sao dia mba makamaka entana tsy lera ry izy hoe tsy mera aminao dia tsy fantatrao ny fisiny ohatrohatra nefa misoratra ato ihany. Tsy manao an'izany ny zanako fa rehefa irahako ihany izy vao maka aty. Ka kôtio aloha reto jereo tsara aloha fa ianao koa ny tonga dia misendoatra ambony ihany. Oary hoe? Mety hoe jereko mihitsy le carnet-nao. Jereo. Izy tsy voaisiko daty fa imbetsaka le maka dia manahirana be le manoranoratra daty fa... Azafatengenao fa maninona no mitakosokosona be ohatr'izao nefany? Tsy azo. Le stylo ny tsy dia nanoratra tsara dia sady nataoko mazava tsara fa le olana ohatran'izao mihitsy ny stiako e. Nataoko matevitevina le izy. Hita tsara io tony zao le misy mikosokosoka dia atao amin'ny sisiny eto zao no nataoko eto le mazava azy, mazava tsara. Reny anilany reny. Teto zao a nisy kontina 500 ty zao mibetsabetsaka. Io nefa zao ohatra ny tsy atao anatin'ity lista ty amiko ty a. Tsy azoko zany. Ty zao nisy 18 petit beurre anankiroa ndray naka. Ka sao dia mba natao goûter na ohatran'izany fa tsy niteny taminao izy. Tsy naniraka an'izany. Dia fanampin'izany koa io loha tsy haiko izay fanaranareo mianaka any. Fa naraina fotsiny reto matao misoratra ato. Fa hitanareo koa hoe ny entana koa zao misondro bidy isan'andro ka ty zao jereo fotsiny hoe efa nisondra 300 zao reto zavatra reto mividy savony zao izy tamin'ny voalohany 24 zao efa ho 500 tsy hisondra ve zany. Hita ty kely hoe iny carnet aminao iny azafady. Iny e?
Verinao hoe mangalatra ve zany? Da dansaloha koa anao ohatrany manan-tsafa. Dia inona ty kafe ty? Izay nge tsy misotro kafe? Tsy azoko izany. To lasa misy kafe tsy lefo koa ty. Amin'izay 5 sachet be izao. Mandraso hoe Sao dia mba tsy listanay kosa io e. sira angamba ty fa zany diso. Eny ity fotsiny zany miovy. Zay olona tsy misotro kafe ve? Andraso aloha a. Ty koa misy vary zay tsy mampividy vary zany. Vary. Ye? Nalainareo rangahy reo matoa misoratra ao fa zavy Ka sao dia amorona mba tsy fotsiny. listanay ty ka. Io dadany saloy. Io. Sady le kontinareo koa nefa ray volana sao dia heverinao hoe herinandro e. Makamaka foana nareo maka foana dia avy eo nefa rehefa avy eo ohatrany hoe fandiso le izy rehefa be loatra. Andao rangahy zao ny anaovana azy ary. Atao farany ty fa ohatrany tena manahirana izy zany. Andokaka tsy nohanina ve? Eritreretinareo ary hoe nareo ary ne mba handeferana kely hoe efa mitroso nareo dia ohatrany lasa mizany reny mahazo loza e. Ohatrinona zany le fitambarany teo? 575 alina. Ny sase rehefa tsy kotiko anatin'izany Efa reto intsony. compte ety amiko reto zao 10,3 alina mihitsy ny tena marina. Tsy possible zany hoe tsasany latsaka zany ny compte avy any aminareo any. Fa manina aloha le Sao zaza ary? raha ohatra ka dia dina tsara sao dia mba izy mampitombona ohatran'izany e. Lasa zany ohatran'ny Zany azo akora loza. ngahy itokisako fa ohatrany zavatra tsy milamina zany. Meko ny volanao a, fa tsy ampy aloha izy androany. Dia ho fenoko raha pitso tsy maninona fa ataoko farany angamba ty. Zay ary. Ty ny volanao Dia tsaka tsony zany ianao tsy vidy zava-reto amiko tsony zany. zany aloha mbola tsy fantatra fa raiso aloha ty ary. Dia asio resu. Sao dia hoe tsy voaraiko. Atao fatokisana rangany zavatra fa dia vola omena koa ve dia anaovana reso iny nefa aiza za mihitsy raha tsy alalako nanao faktura taminao tamin'ny entana rehetra lasanao teo. Soraty fotsiny hoe voarainy vola 10,3 alina. Fa tena mifonao ve zany le izy aloha fa ohatrany hafahafa koa ny dadany saloha ity marina. Efa samy hafahafa ihany ko tsy aloha ve handeha amin'izany. Raha tena tsy nampozinao dia alao ary ajanonako ny 507 fa ny 5 alina sao dia handratsy fihavanana izy ity e. Le tana koa misy misontsonitra moa misy fadisoko kely koa ato amin'le reran'le vary ity no tsy azoko hoe ahoana. Sa hoe Miankina aminao e. Tsy hitako tsony izay ho tenenina. ohatrina reto vola reto ianao. 10,3 alina iny isao tsara. Alao ary dia mba ny 5 Israel mba aterinao rapito zany tsy manino. Zay zany. Tena enjana fa arakaraka le ry le zavatra natao. Za koa no adala. Zavatra efa hita takosina be iny dia tsy mba nidiovina hoe natao madio fa dia mavela ho hitany teo. Tahaka izay mihitsy rangahy no vako ilay taratasy amin'izay tsy araka ilay mitakosikosina. Aoka amin'izay amin'ny manaraka ao manahirana izy ity a. Izy kidoro miankin-drindrina eo ivelany eo ry dada? Ay ve? Sy kidoro nividiko tamin'ny rapaty eo e. Fa ahoana moa izany ny rapà no mivarotra kidoro amin'ny. Ka izy miasa amin'ny magasin dia ohatrany lazainy hoe nomeny debanazy hono io mba pourboire zany fa ohatrany nisy zavatra nahafinaritra ny fampiasa azy tany dia io no kadoany. Dia ohatrany tsy te hatory amin'ilay izy dia namidina taty amiko moa izy milaza mila vola. Ohatriny io? Io raha tokony ho vidiny eo ny lafilafy any fa mba ohatrany mba fitain'Andriamanitra angamba dia azo 4 alina. Andriamanitro! Doro de plasy ve ry dada dia 4 alina? Ko izay aloko inona ary ny rarahina izay vidiny ihany fa mba nahazo mora tsy mora ve no ikatsana eto ambonin'ny tany eto e? Tsy hamohana vola be. Avy ny ray se zay. Tsy mba mampalelo anao ve anao matory amin'ny kidoro bozaka efa mitsoaka midrisidrisina amin'ny andro alina io mitsoakoako io dia efa mahazo kidoro vaovao indray vao tsy ho faly. Ho anao ny vidianako an'io e. Ieny e, misaotra betsaka ny dada ka. Fa tia le vidiny ohatran'ny mampia ihany saiko. Amin'io koa hoe rapà. Tsy mba fantatrareo koa ve izany ny tantarany rapà e? Manina indray izao? Tota kely eto amin'ny tanàna iny. Sy andalovany dia angalarany daholo. Ary mino mihitsy nefa entana nangalariny tao amin'ny tranombarotra tao io. Ho inona izay omba maty any fa hiana ho aniny e.
Rehefa tsy ianao nangalatazy tany amin'ny tranon'olona tany dia tsy tokony irarahana izany. Ary andao ampidiro ilay kidoro fa zabe resaka eo dia avy eo tsika niditsena. Ndao. Ndre fa tao mitsingevana zany. Ndre tao miara-miaka trano tao kidoro. Ohatra ay oy me mandeha maty ana izy zany ary toetiny voaka ny trano odre idre mitsingevangevana be raha olona vonjeo oy to mandeha mafy be mirimorimo re ty kidoro ay fanina be fanina mafy be zany tankena-pandeha ty kidoro ty zany ary oetinay zary zany to aty anaty ala indray re no entiny ay fe biby lava le fandrina biby lava be inona koreny mainka sy kadradraka be debe kadradraka be Dada fa maninona ianao zany? Maty ao tsara ve? Novoka so ihany tena keratsy amika. Fa ahoana? Mafy zany lanovy aho hoe netiny ty fandrinana ty tany ivelan'ny tany dia netiny tany rehetrarehetra tany fa inona zany mbola mampimenao amin'izany efa lozany eny manjo ahy. Efa nampiretiko nge ny jiro mbola tsy taitra mihitsy dady. Jereko ny tananao miandrandrandra be misarangodrangotra tsy hitako hoe manao inona ary dady za fa netin'ilay kidoro taiza. Tena niafaingana mpandehan'ity kidoro ty tao anaty nofoko tao ohatra mitovy amin'ireny fandehana fusée reny ohatra n'ireny masinina le any andafy le mitsirika be reny dia sao dia mba nanofony taingina moto aloha dady. tena hoe mezana fa mora fa tena zava-doza femy biby lava sy maingoka dia kadradraka be dehibe ty fandrininy ity dia tena sakian'ireo zavatra reo no nitangorona tamiko dia izay ny tena nampatahotra sy nampirikototra andrindra na tonga mivazavaza teo fa nga tena niteny mafy be sady niteny mafy jereny ridao fa niongotra mifikifikirinao ohatry ny hoe inona izany. loza fa baraka ny tany velany raha nisy na eno mety nisy na eno nofaratsy angamby iny ka so ihany Afiry moa zao tamin'ity kidoro ty ry dady fanfiry zao andro zao amin'ny 12 zao ovena rainy eo andro io tena sy tia torotsiny fa raha miverina matory mety hiverina indray le nofo ratsy so ihany aho afa tsy natory tamin'ity kidoro ty fa maninona kidoro tsy milamina ny io ry dady sao dia adinonao ary tsy milaminao ana koa kidoro alatra io aiza nisy an'izany kidoro amidy efa tralana nefa kidoro 2 place ngeza be io zay indray le aiza ianao fonanao tsy hanofy an'ity nofo ratsy rehetra ity hoentiny mandeha makary hoentiny mandeha makatsy takizay zany tsy nitantara rehefa zany ny teninao dia ahoana mbola hiverina tora sa ahoana kidoro ioko inona ary nidirany nofy amin'izany eny ary afa ho inona fotsiny zany io kidoro tsy atoriana aminao mampafantatra anao any zava-misy fotsiny afa ianao ihany ko sa midy dia angalana tombony io ne mola mety ho lafo any amin'ny 5 alina sy ray hetsy any ianao ihany aho io ry dada fa sy ndeha atory aloha ndana koa faina koatra vao maika manampitrotraka ahoana ny ianao raha tamina ka hitanao trano mazatra ihany aloha fa lany le tao efa nitondra vola ka eo zao no saika ho resako aminao kely hoe angatakandro kely satria nisy problème be zay tao an-tanàna tao dia ohatra ny hodina kely tany le vola fa tsy izany ma tsy madama fa
Nisy tanina izay dia nisy ny sopatra le izy dia nikarakaran'izay dia lany vola be teny amin'ny tribunal moa le vadiko koa teraka dia somary sairana kely. Zay ara tsy ny tena olana koa izy lavidavitra dia lasa mandefa vola makany foana dia eo ny olana moa le tsena koa tsy dia mandeha tatoato amin'le tsy haiko hoe efa betsaka ve le mpivarotra dia zany ny problème koa be. Fa ny tena olana koa le zanako vavy ao hanao soutenance amity dia misy zavatra be da be tsy maintsy homanina dia eo no ohatran'ny mampikorotana kely le fantaovako vola aminao. Aza hivarotanao sakabe loara Tom. Isaky ny maketo ianao dia tantarainao aby ty zavatra rehetrarehetra ty. Tsy afaka mametana anao tsony aka. Ny ato aza ndesintanao efa raha tapitisa mahery io. Jereo ne e? Eny e, ne madama tsy mandahan'izay e. Fa efa marina fa hoe mitantara problème aminao foana hoe tokony tsy hidirinao izy nefa ny mba hanamporofoko aminao hoe tena efa mba mezaka any ny antony tantarako an'ireny e. Fa sendra olana foana matetika dia eo no mahatonga hoe somary taraiky kely amin'ny fantaovana ny volanao. Fa amin'ity tena ezaka satria hita madama misy asa ho ataon'le zanako izay masiny a dia misy fantaovam-bola be ho ataon'le mpampiasa azy aloha avance zany eo amin'ny ambolana eo dia mba misy volana tapitrisa maro mba azoko zany dia mametoky anao aho hoe amin'ireo tsy maintsy amezako anao. Okizay aloha le resaka fa be dia be reo olona aorinanao reo anera Tom e. Mahakarary andoha fotsiny. Tao aloha ty volo ty dia ho hitantsika eo indray ny toyany. Ka le anaovako anio ane madama tsy ho vitako mihitsy io raha tsy mba vonjenao kely aloha dia amin'ireo toetana mezana ho aretiny eny mba ahodiko mba ahafahako mamerina ny volanao e. Fa tsy mahazo teny gasy ve ianao e? Inona ny entanao menanao eo ty ara tsy vita? Manome 3 andro ianao tsy maintsy voalohanao izay. Madama, tena mba miangavy re ahy e. Tsisy entana ahafahako mamerina ny volanao raha tsy mahazo Ny anay mba vola mihodina faiza dia ho bloquenao any fotsiny. Zay aloha. Ary mikisakely aloha ianao fa jerenge reto olona milahatra aketany e. Eny ary aloha fa ihany kely raha dia rehefa lasa ny client-nao dia mba miverina miresaka kely aminao ve tsy maninona. Inona ihany no mbola ho resahanao e? Tsy afaka miresaka aminao tsony aho. Atery ny volako. Tandre mieritreritra ny tsoka eo Dada, tonga teo nge madame Sophie e. Ahoana ihany hoe le volany? Ho ateo indray fa izy androany? Ie, efa indroa ary izy niteoko. Dada tsy hita mihitsy. Ka izay mihitsy ny ataony tsy hipetraka eto aloha satria tsika ne mbola tsy manam-bola omena azy. Tena mba karakarao ihany kosa aloha fa mahamenatra olona. Ka vita nikarakarana veko volana tapitrisany be zao fa tsy hoe amanalina sanatry farafaratsony amanitsiny azy. Tsy mahita vola nitaovana izay misy dada zao. Izay mahatonga dada mandehandeha mivoaka any ivelany an'io mba miala an'le tsilo. Mahamenatra olona ary dada. Dia ahoana ozany? Le volana no takitakileriny teoko. Dia inona valindry? Mbola hiverina hono izy. Dia ozy izy aho hoe miverena mihitsy fa mety ho tonga izy rehefa avy eo. Koda zazadala. Tsy nitenenina hoe tsy eto izy fa any amin'ny faritra. Antray? Za ve dia andainga aminao? Tsy mba mahay miady mihitsy koa nareo. Ka ny amin'ny marina ny teneniko. Za ve dia andainga? Mbola ho ela mihitsy ka. Ka za kosa nery dada mba menatra e. Jereo nge ny tsenantsika e. Efa tsisy afa-tsy kitay menaka, éponge be, kakapigeon efa maimbo menaka, biscuit gasy, oviva kely reo sisany eo. Ko maninona e? Mbola entana azo amidy tsara reo. Mahamenatra moa dada. Jereo nge ny etagera vovoka aby ny vitrine jere vita. Ka inona moa zany tsy anadiodiovanao an'ireny aloha rehefa mba mahay zavatra mba misy fotoana malalaka ianao e? Andao moa akatony. Dia ho avela ho simba fotsiny eo reo zany. Sinanay mahaverina izay tafaverina ny aloha e. Na dia atao sakafo aza.
menatra olona ka izay anontanian'olona rehetra tsy misy. Rehefa izany ary no izy dia akatony ihany e. Dia ho any reo zavatra reo. Le izy ary efa maimbo be eriko. Efa maimbo lao be ery le kakapizon. Marina tokoa zany satria kakabizon efa hoembolana tokoa reo zao no naterin'ny olona farany tao e. Sy anaovana ho azy rehefa akatony rehefa kamoa. Dia hosotroina koa izany ny aviva. Andra io hanina rehefa tsy hitanao izay anaovana azy. Fa izao andeha aloha. Ka madama nge hiverina eo. Ka izay mihitsy ny mahatonga andeha. Fizaza-dala mihitsy ity coyon. Dia inona no teneniko anazy? Reto aloha misy vola. Misy 500 ataonao sakafo hariva fa za mety halalina vao tonga eo. Rehefa vao tonga eo izy dia tena hoe tsy eto mihitsy hoe izy fa lasany amin'ny faritra. Karaha izany indray ny gadrany eo rehefa tsy hitaneto ianao. Tsy manao an'izany izy e. Za no fanaraka tamin'ny tany fa tsy ianao. Data izany tsy miverina intsony. Aza vonona fotsiny telefoninao fa miantso ahako. Eny ariko. Ary ndana aloha alaizy ny akanjo mafanako. Dia hono ary dada. Inona ny vitan'ity 500 arivo ity? Zany ve dia olana e. Mandana mihinana vary tsy mamaziletsy. 500 dia mahazo indray mihinana. Manampy indroa ianao. Menatra aho. Inona menatra amin'izany? Inona hanina no hanina ko menatra? 500 intelo 500 arivo voky tsara ianao dia matory. Sy aleoko tsy mihinana. Ary idio tsara ny trano. Tsy mamomo olona eo Tsy azoko mihitsy anie dadanareo izany e. Tena mandositra mihitsy izy. Tena tsy haiko mihitsy madama fa nilaza hoe misy dia lehany dia lasa iziko. Aizako isako ny tonga aty dia hoe tsy aho izy. Dia ahoana izany? Tsy manaiky an'izao intsony aho. Lany fotoana loatra mivezivezy aty. Inona ny zavatra misy ao an-tranonareo aloha ny volako? Tsy haiko mihitsy madama fa ndao aloha mandroso dia fa tsy azoko koa ny izany teneninao izany e. Ka tsy maintsy maka entana e. Ndao mandroso. Inona daholo ny zavatra ato aminareo izao? Reoko? Manana télé? Ie, hita e. Io ve? Ie. To sady télé taloha be. Ke be lamosina be ireny. Sady io aza no ary blanco. Ihany ny télé anay hatramin'izay. Tsy mety io. Tamin'ny eny mbola teo dia efa io ny télé anaiko. Ny armoire anareo izany koa ohatra nefa ratsy. Tsy mety ka. Tsy mifanentana amin'ilay vola mihitsy. Ary misy moto io io indray an'olona. Anolam-bariny asa moa dia atao an'izany e. Ie. Alain'ilay ramoseny ohatran'ny rariva nga sara pitsy maraina izy izay. Tsy mahalala an'izany fa io aloha no entiko. Madama. Aiza ny taratasiny io? Aiza ny papier? Ao anaty sezao. Dia ity aloha no entiko izany. Andriamanitra. Izay fanarahanareo any tsy fantako. Tena mba mifona moa madama fa an'olona angeo io e. Ho entiko ity dia sevo makany an-trano izy. Andriamanitra inona ary izany? Raha ohatra moa hoe voaverina ny vola dia verina aminareo koa ny moto. Fa rehefa tsy izay dia izay fanarahanareo sy ny tompony any. Andrekako bediny dada zao. Sao dia mba tokony andro azy aloha ianao madama dia atsoko izy Tsy manam-potoana an'izany intsony aho asevo makany an-trano izy dia izay. Dada, sao ve sisa nefa rahatsika mianaka? Jerenge ty ianao tapaka ny tongotr'ila. Jerenge mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao. Niratra ny vatanao amin'ny mango fotsiny. Ho aiza raha maty ianao?
Andriamanitra, fa tena nina loatra re tena nay korosy fahanotra izao. Aiza zany? Dada mpanatsiara. Dada, aza dia tena mihetsiketsika be ohatr' izao fa misy mpanjaitra nge ny tanànao iny e. Misy serom iny. Vony a. Saotra anao Andriamanitra mpanatsiara tena ihany dada. Aiza zany e? Manjavonjavona ny masoko e. Aty amin'ny hôpitaly e. Manaitaina daholo. Aza mihetsiketsika be eo a. Fa aiza ny tongotro? Tao tsy voatsapako e. Niala teo ko. Dia tena tsy mba nisy tsaroanao mihitsy ve nahazo anao tandry dada? Izay vao tadidiko ny nanjoa. Fa ahoana ry Vony a? Aiza zany ilan'ity tongotro ity? Efa hoe niala teo a. Efa vita opération nge ianao no tonga teto zay e. Eny e, nisy olona mety tsy fantatrao izy nanambola tambo satria nanambola zavatra teo amiko teo izy dia tsy voaveriko ny volany. Zay indray ianao zay dada. Dia sendra hita ny tany mandoto tany aho dia tena tezitra be izy ary namely mafy aho. Ny tsaroako farany izao dia ny tongotro ny ohatran'ny totany zavatra izay tsy fantako inona. Dia teo aho dia torana dia tsy haiko intsony izay toyany fa izao aty izao e. Ka tena potika be mihitsy hono ny taolana teo izay na tonga leziny tapahana nge. Re nge ianao dada. Mafy izao ka marina e. Soa ihany ary ianao fa mba velona. Ianao sisa izany naty amin'ny hôpitaly dia iza no tonga taty? Tsy haiko fa nisy olona niantso fotsiny aho hoe ianao nisy namona aty amin'ny hôpitaliko. Enjany izany e. Dia mama koa efa tonga teo. Mama ho a. Izy nividy an'ireo fanafody hitanao ireo dia nametraka vola kely koa izy. Dia nisy gote kely napetrany koa ireo. Isaorana azy fa nga izy tsy niandry teo izany. Andeha hoe izy fa maika be fa miandry azy ao ivelany ao ny vadiny. Eny e, isaorana azy izay nataony. Fa izao ry dada. Ahoana ke? Mba miova amin'izay kosa moa. Ianao ve tsy mba mahatsapa hoe tsy nety ny nataonao rehetra hatramin'izay? Akare anaka. Ianao tsy mety mba mino ny teniko mihitsy. Aza latsana tony dady. Na hiezaka ary dada iova. Ohatrany efa tara loatra satria efa sao. Mbola tara izany. Mbola afaka manao ny marina foana ianao, mbola afaka manarina. Ka misy asa ho vitako intsony sanako. Enjana be ny fiainana. Mandehana ny fahamarinana foana dada fa hitan'Andriamanitra nge izany. Eny e. Ny tena loza taminao koa mantsy tsika mandeha mivavaka. Hitan'Andriamanitra tsika mandeha mivavaka. Nefa avy eo tsika tonga any amin'ny fiarahamonina reny nataonao reny. Tsy tako na penina. Okizay re anaka, marary loatra fa Mamaly volan'olona. Mangalatra ankolaka. Alainao daholo ny fananan'ny olona rehetra io. Misoloky. Tsy rary nge izany ry dady. Mbola ianao koa no nandroaka mama. eny e, aza mitazona lelo amiko e. Matoa ianao mbola velona ianao ohatr'izao ry dada. Mbola misy ilan'Andriamanitra anao a. Fa Tena marina. todika amin'Andriamanitra amin'izay ady. Tsy hanako toto intsony fa tena hivavaka ary hibebaka e. Hanenina amin'ny ratsy nataoko dia hiaina fiainam-baovao indray. Za tsy mitana lahelo aminao dia mama koa matoa izy tonga teto dia tsy manana lahelo aminao izany izy. Misaotra anao. Fa ahoana ary Vony a? Nanona ny afaran'ilay moto lasa Madame Sophie? Ahoana ozy i Philippe tamin'ilay moto-any? Tsy haiko fa efa tonga tao zareo dia efa mifampiresaka tsara izy. Navery Madame Sophie tamin'ilay moto. Efa hitany koa moa io mahazo antsika io. Izy ve dia hanenjika anao? Dia tsy nanisy resaka izy? Tsy nanisy resaka izy fa izy ara nandefa vola famangina aty amiko. Kay. Mirary soa e. Dia mba miova hoe ry dada izay no tenenina.
Dia izaho koa ngery dada ny zavatra nahatsikaiky e. Ananaka. Mama Zafy tonga teo. Ah? Izy nanatra an'io vary sy ronako amin'ny bazary io. Ah? Ie, dia mirary soa be dia be ho anao e. Mama Zafy eo. Loza. Mafaitra ao anatin'ny mamy. Nolalaoviny Solofo, Hery, Luje, Eva ary Saondra.